azo rahetsy a takin'olona folo tapitrisa anatin'ny ray minitra mba mety ve zany fa misy a mahazo tombontsoa am'izany matoa zany a mitranga foanatsika zay zavatra zay meo ny fanomeza tanana rehetrarehetra azo atao ampitandro filaminana fa azo zany tsy nalaina tamin'ny helikoptera zany olona zany teto raha tongotra ny ampiasainy a manantsika basy ny ampiasainy a manantsika saina ny ampiasainy a manantsika ka inona ary na nesy mihitsy ary tena efa tanàna roa zao ny hoe tena kidrapina tena commune Mavelo fa ny teoloha zany a dalo le mangala konfoteraza ny tena raha zoina zany reo ampiadina mahery vaika be dia io no tiana hoe mba aiza ny voany reto satria mba misy fanjakana ihany tsika fa zay ty Mavora dia hoe tena tsisy fanjakana tsiny zany ohatr'izay fa tena teo décembre teo indray a dia nisy fanafiana mahery vaika indray atao hoe atao amin'ilay fokotany a volan'indray a tanàna atao hoe Ambotrambany dia nisy fanafiana mahery vaika indray tao a dia avy eo a lasa indray a izy mianaka zany hoe vehivavy mpianaka izy ireo a lasa ny ankeriny a na dia ny ororo arak'izany a ny vahoaka tetỳ manodidina dia tamin'ny lakamisy teo moa zany izy ireo a no tonga teny amin'ny tanànany a zay efa voaloha moa zany ny volan'izy ireo fa ny gendarme tatỳ aminay a dia tena nanao izy ireo fa tsy lehibe noho vitsy izy ireo tena vitsy izy amizay ary mangataka renfort any fionana mihitsy a tonga aty dia tonga aty mihitsy izy ireo fa le commune midadasika be a ny gendarme misy manara-maso mihitsy a hoe ary indray zao ny gendarme dia any hafa indray izy no mamely piasy indray miaramila dia ny akafa indray izy no mamely rongatra zay tsy izy a ny tany tsy fandriampahalemana tatỳ amin'ny faritra Akazobe tatỳ amin'ny distrika moa zany sy ireo manodidina akaiky indrindrindrindra ny resaka fakanakeriny olona tsapa fa tena maro dia maro ary tsy mitsaha mitombo tamin'ny herinandro teo angamba raha sy diso a efa nanaovanao opération tatỳ fa na izany na tsy zany anefa dia tsy maintsy apetraka amin'ny fandriampahalemana maharitra dia nidina tatỳ zahay a nanao fivoriana maika amin'izao andro alahady zao manao jery todika aloha hoe ny fananinana loatra no niakatra be ohatran'izany zavatra io mety misy tokoa fidirana na firaisan'ny solotenam-panjakana ao anatin'io fakanakeriny io ny famitorana efa manomboka ary ny fampandritany efa mandeha koa sy ary mino fa hita vokatra ao anatin'ny fotoana fohy mariana fa amin'izao fotoana zao dia mbola misy olona valo a no mbola eny am-pelantanany ireo tsy mahatao tody a ndray moa zany aty amin'ny faritry Kiangara dia ndray ny faritry Mavelo iny dia hiezaka mafy zahay zany a mba azahoana velonay na somatsara nireo takalonain'ireo a ary miezaka ihany koa miresaka amin'ireo mponiny eny toerana mba azahoana angom-baovao mba azahoana mandray fanapahan-kevitra aingana koa sy manolotra an'ireo olon-dratsy eo anatrehan'ny fitsarana Palmeraba tompoka makasitraka tompoka fahatongavanareo fitodidonareo aty ambanivohitra ny commune Mavela izao vahoaka rehetra izao dia mitady an'izay filaminana izay ireo satria mitaintaina andro aman'alina mandry lavoloha mitaintaina isan'andro na mpianatra na ny reny na ny zanaka dia mitaintaina izay nefa noho ny fahatongavanareo tompoka dia faly sy ravo izay amin'ny fahatongavanareo amin'izao fotoana izao aty amin'ny commune Mavela. Natongavanay aty zany a dia taty zany efa nisy trangana fakanakery satria fa mirongatra be izay tao amin'ny ty distrikany Akazobe dia
tonga mihitsy zay midina ifotony a mba ahitana ny izay zavatra iny tokony iarahana manao satria zao raha resaka fandriampahalemana dia eto zao ny tafika malagasy eto ihany koa ny gendarmerie pirenena izay ireo no miara-miasa akaiky mba hahafahan'ny vahoaka eto mandry fahalemana. Mbola mamerina ihany fa tsy nareo zao ny olona atao hoe marefo. Ny tanàna ohatrany tony any commune Mahavelona dia natao amokarana. Ny zava-dehibe indrindra ty ngamana amin'ny famokarana dia mifampilena sy ny fiompiana tsy zay. Dia faly mahita anareo nefa malahelo koa mahita anareo raha tovolahy sy olona mirijarija be ohatr'izao no misy trangana tsy fandriampahalemana. Ny fiarovan-tena dia miainga avy amin'ny tsirairay, misintona ny saintsika amin'ny firaisan-kina, amin'ny fanomezan-tanana ireo mpitandro filaminan'ireo. Tsy mampitahotra fa ny antony nandehanako aty dia ijery fotony ny tsy fandriampahalemana miainga tatsy amin'le fakana-keriny tamin'ity commune ity. Minoa maromariny nareo, misy olona ato anatin'ity commune ity fandray teny ampanao ratsy. Ho azoko zany kelikely eo iveriny eto raha sitrapon'Andriamanitra iteny anareo an'izay ty le izy raha mbola velona izy amin'izay fotoan'izay satria iadiny atao ka zao andeha hitady azy ny alehanay io. Ya makasitaka toko makately aringany zao zavatra ataonareo amin'izao mba tonga zava-dehibe ao amina tean'Andriamanitra dia misondrota voninahitra amin'ny asa ataonareo tsirairay avy amin'ny ambaratonga fahefana izay tonga eto amin'izao tsy atonina ny hoe ianina na ianina fa amin'ny ambaratonga fahefana no anolorako izany faniriana izany ka dia misaotra betsaka toko Andriamanitra mba ifanome courage aloha tsisy ataonge zao hoe fa mifampijery dia mifampiresaka fa efa natomboka ny opération ary tsy faranana raha tsy fongotra ny mpanao adalàna.